Lona io etsika tanterahany mpampianatra Fram ao amin'ny raha pitio dia nanamafy ny aveo anivon'ny zandarimariam-pirenena fa tsy mbola isy aloha ny fepetra ho raisina manoloana ity fihetsiketsehan'izy ireo ity tsy maintsy ho tonga amin'izay ihany anefa raha toa ka misy ny fioara-pefy ho hiatrano ny fanazavana. Ny andraikitra dia tsy miova ny ataoko hoe ny asa tanterahana zany dia ireo fiarovana androm-panjakana. Ny androm-panjakana moa miseho hita maso amin'ny alalan'ireo bâtiment administratif na ny olona miasa ao zany dia reny zany dia arovana ary io koa zany ny fiambenana ny lalana mba ho azo ampiasaina amin'ny fotoana rehetra mpampiasa ny lalana zany dia tokony matsiaro ho malalaka ka raha misy ny ataoko hoe tsy fantako raha misy fivoriana zany na fitokonana dia ny zavatra voalohany aloha tsy maintsy mahazo taratasy fahazon-dalana amin'ny tokony andraiky mpanjakana zany ireo olona manao fitokonana dia amin'izay fotoana zay tsy maintsy voatondro ny toerana anaovana ny fitokonana ka raha mivoana amin'izay toerana zay zany ireo olona reo na mandeha manana tsy fantatra zay heviny andeha amina bâtiment administratif nefa tsy mahazo lalana dia misy fandraisana andraikitra manokana tsy maintsy atao fiarovana an'ireo toeram-piasana reo. Oy manohy ny asa zay fanatao hatrizay ny gendarmerie na moa zany ny entité anankitelo ao anatin'ny moraika manohy ny fiambenana ny ireo toeram-piasana rehetra tsy miteny aho nizaniza mety manao fitokonana na mety manana hevi-dratsy dia efa atao ny asa ary miakina amin'izay tranga miseho zany no zavatra ho atao amin'ny alalan'ny fahazahoana ny renseignement ihany koa moa zany na ny loran'ny vaovao.